Gesto twins. Ny antony iverenana aty Amata dia manomana hetsika izay amin'izao manomana album koa dia manomana zavatra be da be. Fitiavana, fizarana dia fifaliana. Par rapport anatongavana tamin'ny herintaona dia za tamin'ny herintaona ireny zay tena efa euphorie be, tena nisy zavatra hoe faly be, nisy zavatra be. Avy very zay tamin'ity taona ity tena hitana hoe mivoatra be ary nisy tena nilaivana an'le nandehananay taty mihitsy tamin'ny herintaona nangalanay expérience amin'ity zany zay zao efa maniakatra kely hoe tohatra ray, tohatra roa mihitsy ngamba nidinganay raha toko hoe telo. Teo mbola teo amin'ny teto ambany teto zay efa nandingana tohatra telo zay dia efa hitanay mihitsy hoe nisy impact be taminay le tamin'ny herintaona. Tena indrasanay amin'ity taona ity zany tena hoe ohatrany teo alohany hoe hizara mozika amin'ilay be foantsika, fitiavana be hozarainay foana koa afa amin'ireo mpanohana koa tena hoe hiaraka ifankaty foantsika, hiaraka ifanohana foana, hiaraka hiakatra. Zay ny tena zavatra tena hoe indrasanay amin'ity taona ity zany hoe mba tsy hisy amin'izay na tsika entre pré-tandrazana na entre pré-artiste na inona hoe fanitona fa hiara hiakatra. Zay ny tokony tena ho izy normalement. Projet moa be da be tsy tonononay daholo fa alefanay atsefatsefaneny fa nisan'ilay album io zany tena ketrehanay dia le concert fa le album ao anatin'izany rehetra zany. Mot d'ordrenay amin'ity tournée ity ohatrany tenen'ilay hoe victoire. Tiako tena amin'izay victoire zay hoe miaraka daholo tsika rehetrarehetra. Tsy izay rery io tsy izay rery dia miaraka hiakatra. Ataoko hoe collègue satria tsy manana andray hoe concurrence zany anaty mozika anatin'ny inona alainay collègue na miaraka amin'ireo collègue-nay artiste sasany ireo zay mba hoe miaraka ho tafita daholo fa tsy hoe ny sasany ihany na zay rery ihany fa hoe miaraka mifampisintona zay. Zay foana nenay amin'ny raha lamoa zany le nenay ny mot d'ordrenay zay miaraka tafita daholo zay foana.